antsika ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fa raika ambin'ny folo. Romanina 12:11. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mahazo toa fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanimpona ny Tompo. Iverintsika ao amin'ny andininy voalohany amin'ny Romanina toko voalohany ihany. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra fa fanimpom-panahy mety ataonareo izany. Mamaky teny farantsika ao amin'ny Efesianina toko fahadimy. Efesianina toko fahadimy andininy fahaefatra ambin'ny folo. Efa hitantsika izany dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty fa hampazavanao Kristy. Amen. Androantsika dia ifampizara sy ifampiresaka kely makasika ny atao hoe torimaso ara-panahy. Tsy hoe akory hoe le torimaso milondolondo be le toerina eo am-pianona toriteny fa torimaso ara-panahy. Tsy le torimaso le toerina be le alohan'ny atory le fa tsy tadidi hoe mivavaka moa zaza sa matory fa ty resaka ty dia torimaso ara-panahy. Reny zavatra reny efa vokatra fa misy zavatra nitarika reny rehetrarehetra reny. Raha tsy orintsika ty resaka atao amin'ity ohabolana toko fa 420 ity, ohabolana fa 420 dia milaza hoe raha nijery ny sahan'ny Kamaozy izy sy nijery ny tanim-boaloboky ny tsy ampisaina dia raha adikatsika amin'ny fiteny tsotra le izy dia zao nahita korotam-bato be teo izy, nahita ahidratsy teo izy, izany hoe rakotry ny maina nay maomo izy teo ahidratsy ny dikan'izay. Feno ahidratsy feno korotam-bato ny tamboho efa mirodana. Dia ozy izy hoe inona reny anton'izao hoe dia nijereny mba hahafahany makalesina hoe atao ahoana amin'ny fanaovana an'izao. Dia rehefa nijery izy dia ka le tompon'le tanimboly sy le tompon'le tanim-boaloboka miesina kanefa tsy tena miesina, manatsafidy hitsangana kanefa tsy mety hitsangana. Fa ozy izy hoe lao aloha mbola hanondan-tanana kely ka. Ozy izy nieritretra hoe ka le tamboho ange mirodana, alao aloha mbola hanakipikipy maso kely ka le vatao ange tsisy aniriny le zavatra mihitsy, ka mbola te horeniko kely ka le talatalan'le voaloboko ange mirodany, ka mbola rehefa veo ohatrohatran'izay le izy raha zavaina tsotsotra. Endriky ny fiainam-panahintsika io tanim-boaloboka sy tanim-boly io. Endriky n'inona ozy izy tsika? Le fiainam-panahintsika le ohatry ny mavesabesatra, feno zavatra mikorotana, feno zavatra tsy milamina be dia be, feno zavatra ohatry ny hoe tsy eto ny toerana tokony isy fa tokony eto. Dia miteny ny tenin'Andriamanitra fa na mahery ny ao anatinao, fa na an'izay nanangana an' Jesosy tao amin'ny matiny ao anatinao, ka mbola hanondan-tanana kely. Ianao ange tsy mila mitady hery tsony, tsy mila mangataka hery ianao hoe Jesosy eo hampaherezo ty mpanomponao. Kanefa voaterakitsika dia tsy nomena fanahosa fa inona? Fanamahery. Fa isika ao anatin'le izy mila manetsika ny herintsika. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 7:20 milaza hoe etse mafy no ny antsonao ozy izy fa aza atao malemy. Izany hoe manatsafidy antso mafy ihany fa nefa miantso fa atao malemy. Miantso vonjeo ihany dia afaka miteny hoe vonjeo, vonjeo, vonjeo. Tsy fantatra matahotra sao dia misy amonjy ve le olana ao anatin'le izy. Le olona amonjy amin'io tsy lavitra fa eo akaiky. Vonjeo, vonjeo. Rano amin'io efa eo dia iletika sahana ahoana sahana ahoana. Ozy ny tenin'ny Isaia
etseo mafy ny antsonao asa tao malemy misy zay no tonga le tenin'ny romana vakitsika teo hoe mazoto fa aza malaina ao izy ary ao ka fanafo amin'ny fanompona an'Andriamanitra misy antony ozy izy tsika zany zavatra rehetrarehetra zany daotsika aloha tsy jerentsika tsony fa efa fantatritsika loatra ny Jaune 5:10 eo amin'ny 5 izy dia milaza fa izao ny voaloboka ozy izy ianareo no sampany voalohany indrindra raha vao tafasaraka ny sampany sy ny le tena voaloboka dia tsy mahavita na inona le voaloboka raha hijery zany tsika hoe inona no antony mahatonga n'ilay olona lozany manondan-tanana ihany lozany mbola teorengoka kely ihany lozany mbola tehaka tsirony faraparany efa naneny le réveil dia aloha ahembotra kely 5 minutes dia aveo naneny le 5 minutes dia 5 minutes afara inona ny antony izay zavatra izay nisy zavatra tafasaraka ao ozy izy ny ten'Andriamanitra ny Galatiana milaza hoe mifanohatra ozy izy ny nofo sy ny fanahy ary ny nofo dia manao izay tsy hatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoe le te hinambary akory ny nofo tsy hoe akory le te hanao akanjo vaovao isan-kalahady solokiraro sy ny poketra sy ny sisa rehetrarehetra iny tsy voatery izay fa ilay manohatra ny sitrapon'Andriamanitra tsy ilay filana le besoin amaha-olombelona no atao hoe filany nofo fa ilay manohatra ny sitrapon'Andriamanitra zay tokony androsoana zay tokony andehanana ny atao hoe toromaso ara-panahy zany dia areti-panahy vokatry ny tsy fanoloran-tena ho amin'izay tokony atao rehefa tsy manolo tena amin'izay tokony atao tsika fa fantatritsika fotsiny hoe tokony hivavaka ahako tokony hiain-toroteny ahako tokony hamonjy fotoam-bavaka ahako tokony hijoro vavombelona aho eto tokony hijoro aho eto tokony izao no ataoko manohatra le nofo ka ianao nge menatra marina menatra tsika ianao ange tsy mahay miteny aika marina ahoana mono hijorona vavombelako zara tsy mahay miteny ianao ange mbola tsy nahazo le akanjo anaovana amin'ny krismasy lao aloha tsy mamonjy fotoam-bavaka androany fa zay le asan'ny nofo le fanahy nefa maheno hoe vao miratehan'io ange ianao dia misy impact vao miratehan'io ane ianao dia ho avy mivokany misy tenin'Andriamanitra zay milaza hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafin'ny olona no jinjainy rehefa mamafy kilavaka ianao dia mamantana tamboly mikorotana rehefa mamafy fiambenana sy fijoroana ianao dia normal be ianao raha mahavokatra fa tsisy mihitsy hoe sady ny ondan-tanana izy no mbola vadibadika teo am-pandrina dia ny andry tsy fantatra roviana dia vao ny fo avao izy tonga dia vokatra ny saha ny tamboloboka tena tapaka tamin'ny tao ny anjera daholo ny ana fa tsy nazaka ny vokatra teo aminy tena fahagagany zany miracle mon ami fa tsy azo vazivaziana Andriamanitra ary zay no mahatonga amin'ny Paoly apôstôly milaza ry rahalahy ozy izy ataoko toy ny mbola tsy nahazo ny tenako fa na dia efa nahazo ary aho mbola hodiko fanina ihany na dia efa tanteraka azy aho mbola hodiko fanina ihany satria manino miezaka manatratra ny marika zay le olona manolo tena fa ny olona rehefa tsy ampy fanoloran-tena dia manana excuse mihivo amin'ny tenany izy zay ny atao hoe tsy manolo tentsika ny atao hoe manolo tena dia tsy hoe kory hoe isaky ny mivavaka ihany dia Jesosy ho atolotra anao amin'ny tenako ny tsaiko ny tongotro ny tanako ny lohako raha zany hoe raha adika dia izy manontolo tompo ao anao tsy vitan'izany fa ny fanolorantsika tena misy etapy lalina any anatintsika any teanao sitrapon'Andriamanitra mihitsy na ino io na inona na marary atsika io na mahafinaritra atsika fa tsy hoe amin'ilay mahafinaritra ihany amin'izay ahako no manolo tena ohatra hoe rehefa le manao evangelisation any Tsirabe reny ohatra dia amin'ireny mankotro miarakara daholo dia mahafinaritra be dia amin'ireny ihany ahako fa raha ohatra hoe le ato an-trano nge efa mankaleo an'zareo aloha tsy tenenina tsony reo fa
rehefa manaitra anao ny fanahy aza manana excuse miivo amin'ny tenanao tsony raha vao miivo amin'ny tenanao ny excusenao tsy manolo tena ianao zay iny zany miivo amin'ny tena zany menatra matahotra afabaraka eto a za mbola tsy mahay an'izany za mbola tsy manao an'izany aloha ry paster ray no mahay an'izany vao miivo amin'ny tenanao ny excusenao ny tsy fahafahanao manao eritrereto nge zany raha ohatra ka tsy ampivonao amin'ny tenanao ny excusenao fa ampivonao amin'ilay Jesosy tianao raha ampivonao amin'ny Jesosy tianao mbola manana heritreritra anao zavatra hafa ve ianao manoloana amin'ny fakapanahy Jesosy ianao moa tianahy manoloana amin'ny fitiavanao anahy latsahako ihany ty ohatra ny hafahafa zany fa raha ohatra ka ampivoko amiko le izy ka za nge Jesosy hitanao ihany tsy ampivolako zao de zako betrosa de zako nona be nge za io Jesosy aty amiko daholo le excuse miivo aty amiko daholo de normal be zay le hoe tsy manolo tena fa rehefa ampivoko amin'ny Jesosy ampivoko amin'ny sitrapony ampivoko amin'izay nanirahany aho zay ny atao hoe manolo tena misy ihany koa manolo tena ihany fa ohatry ny manolotra hafahafa tsy tapa-kevitra zay fa ozy ny tenin'Andriamanitra mangataka aminareo ary rahalahy atolory ny tenanareo misy tenin'Andriamanitra zany tenenin'Andriamanitra tenenin Jehova tamin'ny iza moa ty izy teo Jeremia mange jerentsika mampime kely izy ty satria Jeremia zany tena mpaminany goavana be hatry ny fony mbola tsy ary anao dia efa noforotsy ho azy sy ny sisa rehetrarehetra kanefa tatany misy resaka nampime hoe ao amin'ny Jeremia toko 12 ny andininy fady ozy izy Jehova nampahery azy tamin'izany izy nitaraina be sady nainaina be tamin'ilay zavatra nanjo azy dia ozy izy hoe raha ny miazakazaka mandeha tongotra azy ianao ka voany dia ataonao hoana ny fiaikon'ny soavaly mpandeha tongotra aza ozy izy kanefa ianao voany ataonao ahoana ny fiaikon'ny soavaly ary ozy izy hoe ao amin'ny tany miadana ihany no anananao fanantenana anahoana ianao ao amin'ny kiritralany Jordana zany zavatra izany midika fa tsy voatery zavatra moramora foana ny antsoina antsika raha mafana foy ianao amin'ilay mandeha tongotra iny zany mandeha tongotra zany anaty fotoam-bavaka ao tena tsy manana halleluja kanefa rehefa amin'ny fiainana andavanandro rehefa mandalo kiritralany Jordana tena iza moa zao ny olona mba azo anaovana négociation amin'ity zavatra ty tsy fantany hoe mahery zay ao anatinao nohony amin'izao tontolo zao vao mandalo ny olana eo amin'ny vidim-piainana sy ny zavatra manahirana ny ady mivady sy ny sisa za angamba Jesosy tsy anao tsony fa dia oka mihitsy aloha zay Jesosy fa sao dia le manompo loatra koa mavoatsy alora angamba le fahaizana miady indray no entina mandamina lefa ny tenin'Andriamanitra milaza fahaizana mandamina ny entina miady ny anazy tonga dia alora nga le fahaizana lasa manolakolana n'le fahafahana izy eritreretiny hoe amin'le moramora ihany tsika Jesosy dia tena hoantsika vao me sarotsatra dia me makalarana faharoa me fatelo mefarany nakaizy le rahalahy teo ohatra fangatsy tao moa izy teo raha amin'ny miadana ihany no anananao fanantenana raha mpandeha tongotra aza mavoanao rahalahy saina bavy Jesosy Kristy aza tonga dia ty tsy nanao zay hafaly ny tenany tsy nanao excuse miivo amin'ny tenany izy fa nifoanany mihitsy ny tenany na velany na votsitra ny zavatra rehetra mahafinaritra be ngeny ao an-danitra ao sady izy tsy mba hoe le miara-mipetraka ao an-danitra ohatra ny anjely sy ny fa izy tena Andriamanitra zanak'Andriamanitra fa andava tena goavana nge zany fidinan'i Jesosy tety ambony tany zany dia mba alay sary an-tsaina nge zany ny antsika mbola vao avy ny orana dia andeha avy Jesosy satsy any be le orana nge Jesosy ohatra ny arakaraky ny voako dia vao maiko mafy
mahita excuse be foana Jesosy za nge mbola tsy nahita asa foana hatramin'izao le fanamasina ato rehefa mitena za nge tsy afoy anao na andao anao ka mbola ka jere ange ka zao ane ka le ohatran'izao ka le ohatran'izao mifoaza ozy ny tenin'Andriamanitra ary nanao zay kelikely hery misy tenin'Andriamanitra zay koa any amin'ny Isaia any oka hika hoe mahery a amin'ny fomba fijeritsika manofo atsika dia kelikely hery foantsika na mandram-pahaviana na 10 ans de conversion ianao na 15 ans na 20 ans na 25 ans na firy rehefa mijery amin'ny fijery ara-nofo ianao Jesosy kely hery ahy ty mpanompo kelinao ty atao ahoana moa ny nofo tsy manan-kely za foana ifijery ny nofo fa rehefa mijeritsika an'ilay nanolotra ny tena dia izay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza amintsika androany mangataka aminareo ary rahalahy maninona ozy izy atolory ny tenanareo fa rehefa zatra manolotra ny tenantsika sika tsy matahotra tsony na andeha tongotra na andeha bus na anenjika soavaly amin'ny tongotra na amin'ny bisikileta fa tsy ka le bisikileta ohatran'ny ohatran'izay hoe rehefa fotoam-bavaka zany dia mety fa rehefa fivadikana le alao mitsoka mody fa lona be amin'io tsy fa tsisy nininona akory le anjehana any an-trano tsisy zavatra hoe tsy azo elana na hoe ala fa ka neny pastera le mitarika ohatran'ny tsy azoko mihitsy za tsy hitako koa zay tenenina raha vao mihevo amin'ny tenanao faona ny excuse-nao dia efa mieritrerety zay hoe manolo tena avy sa tsy manolo tena fa ny olona manolo tena dia le tena mihitsy aloha nolavina voalohany nizaniza nitahanaraka ao izy dia tsy maintsy mandany tenany izy ary mitondra ny azo fijaliana izy fa rehefa tsy zay ny zavatra misy dia tonga ny fikorotanana tonga ny fangatsiahana lasa manontany ny olona nareo vera-lamba mahery za rahalahy tena ohatran'ny tsy atako ina moa ny ilana andreny vavaka reny rahalahy za ohatran'ny tsy dia mila andreny loatra ako fa ny ady minitra ihany dia efa milama ny zavatra rehetra nareo adiny telo moa izy tao mafy alohanareo mafy alohanareo tonga dia bebe nany anaty any vao mahena aza miarakaraka amin'ireny fa reny mahery be reny ozy ny teny Jesosy raha mpiazakazakaza mavoanao ataonao ahoana ny fiaiky ny soavaly ny zavatra mitranga eto amintsika nge meratsy ny zavatra iainantsika nge ka miasaritra ary ny toerana misy atsika nge eo afovoan'ny ambodi Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe rehefa tafiditra ao amin'ny tany Kanana nareo ry zanak'Israely dia tavita nareo dia zay n'izy alleloia fa inona ny zavatra nitranga rehefa tonga tao amin'ny tany Kanana asaina miady amin'ity Kananita rehetrarehetra ity reto hitahita rehetrarehetra reto asaina foanana daholo fa rehefa tsy foanan'ireo dia ireo ihany lasa tsila eo amin'ny maso sy lasa inona eo amin'ny tehezana moa izy misy fomba fiteny Andriamanitra an'izay hoe rehefa avelanareo eo reo firenen-kafa reo mametra-pihavanana amin'ireo nareo tsy miady amin'ireo nareo fa mametra-pihavanana amin'ireo dia lasa tsila eo amin'ny masonao reo ary tsy tafavoaka amin'ireo ianareo fa lasa fandrika ho anareo reo lasa nompon'Andriamanitra reo anareo ary lasa ho andevo amin'ireo ianareo ino zany firenena hafa manodidina antsika zany tsy misy zavatra lavitra zany ity nofontsika ity ihany ny firenena hafa ity tenantsika ity ihany ady amin'ny tenantsika ity resaka ity matetika haintsika be ny miady rehefa ivelan'ilay ady inona moa zany ivelany zany rehefa misy fanenjehana manafika fa maika mahery satra Jesosy fa natao enjehantsika azo ny tsara mihitsy ny ainy rehefa hoe ihany ivelan'le izy fa rehefa ao amin'ny tenany amin'izay le izy iny zany ady amin'ny teny zany le kamokamo mivavaka iny zany ady amin'ny teny zany le matory te-ekipe be rehefa misy mitory teny ao anaty fiderana izy mivandravandra be afa vao mitsangana fotsiny mitory teny tonga dia te-ekipe fotsiny tsotro zao tsy azonao mihitsy hoe maninona ry zany ohatran'izay le ady amin'ny teny le malain-daina hoe alora nga tsy tonga alohany raha vao tonga alohany ange dia
hipetrapetraka fotsiny hoe sady raha vao mipetrapetraka eo antaniny reo raha vavy re daholo zao rehetrarehetra manahirana mihitsy mamaly an'zareo alao manao tara ihany ohatrohatran'izay le ady amin'ny tena ao anatin'le izy raha lasaina bavy nataon'Andriamanitra tsika ho mpandresy endre tahaka menarana ao izy izy rehefa zanak'ondry ampivoanam-boditsika endre tahaka menarana dia ina koa izy izy mora tahaka ny voromailala ohatrany ahoana zany menarana zany menarana tsy azonao hoe ivantravatra be zany surtout zany raha ohatra le adversaire zavatra tsy fihinana fa izy miandrikendrotohana foana miandrikendrotohana foana miandrikendrotohana foana raha vao mbola azo andeferina dia andefindeferina ihany aloha raha vao mbola tsy zavatra tsy tokony ampisehoana hery dia mbola tsy ampisehoana hery aloha fa miafina foana aiza ny fiafenana ao amin'ny Jesosy foana aiza ny fiafenana ao amin'ny Jesosy foana ianao raha vao kamokamo ianao ka tonga dia toerinao fotsiny amin'izao hoe zaranga tsy kamo zany tsika vonjentsika foana io tonga eto ianao voavonjy le izy fa ohatra za foana koa ny hira mandeha ato tena le mpitarika koa mivavaka foana fa nga tsy nanomana hira betsaka mihitsy angambany izy ao io mivavaka eo tsy hitako mihitsy zay tena fa dia tapaka mihitsy ny antoko miondrika ao aloka ihany le mihira aiza ihany ary le mpanao fiderany re lasa misy an'izay satria herin'ny tena fotsiny le natongavana teo tsy misy etaeta lalina an'Andriamanitra tafafo akory fa hoe zara fa tonga eto dia efa tonga ny zava-dehibe nefa zotra an'Andriamanitra tsy zavatra atako be tonga dia mivatrafatra be ohatra zany ny menarana fa ny menarana endry mialoka amin'Andriamanitra sika rehefa mandalo hakamoana mijery an'i Jesosy ohatrany ahoana moa ty Jesosy ivavahako ty ohatrany ahoana moa ty Jesosy iarahako ty olona manao ahoana moa izy dia ohatrany ahoana ako eo anatrehany fa mila manahaka azy tsika Paoly apôstôly dia manahaka an'i Jesosy dia zay izy vao teny hoe manahafa ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy zany Kristy zany tsy olona manao jobo-drano ramengaly ka hoe rehefa marivona dia dewa miandany itriza dewanko venao rehefa tonga amin'izay ny lala lasa manao trimolo mihemotra indray tsy manao an'izany Jesosy fa na fanenjehana na fankahalana na iza tsy tia na iza anenjika hatramin'ny ainy aza na foiny dia isika ihany koa ilay zanak'Andriamanitra mila manahaka ny dadantsika lehilahy mahery rainao izy dikan'izany misy dikan'izany teny zany mila manahaka azy tsika amin'ny fiainantsika isan'andro raha hanolo tena zany tsika teboka faharoa anatin'le izy voalohany indrindra raha manolo teny tsika dia tsy mihivo amin'ny tenantsika ny excuse-tsika fa mihivo amin'ny Jesosy faharoa manarakaraka an'izay raha manolo teny tsika dia atolotritsika ho an'i Jesosy foana amin'ny fanoloran-tenantsika manahaka an'i Jesosy izay natao hoe fanoloran-tena fanahafana an'i Jesosy tsy fanahafana ny lalasaina bavy hoe tonga ve ianina tamin'lany tsy tonga tsy tonga androany manofanontany ho avy ianao amin'ny lahady sa tsy ho avy tsy ho avy izy andeha ary aza sa tsy andeha niara ho tsy totsy ao izy tena ohatrany alao ihany le miaraka le mandeha rery ihany tsy vitako tsy olona tahaka izany tena ahitana karazany ange ty toromasom-panantera lasaina bavy izy io tsy eritreretin'ny olona hoe matory izy ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa dia mandeha ho azy any fotsiny satria ohatran'izao fandehan'le izy ny olona rehefa matory tsy tonga dia hoe ohatran'izay fotsiny dia natory fa mandeha par étape io voalohany aloha tsy mihetsika izy rehefa tsy mihetsika elaela eo izy akipiny indray masony dia rehefa mikipy io masony io
manomboka me lalidalovana ny sofiny dia rehefa lalidalovana ny sofina zay amin'izay vao tsy maheno zay ambony tany tsony na afatotra dia avoaka ny tokotany aza tsy helina dia ohatran'izany ihany koa io fiainam-panahintsika io voalohany aloha manomboka tsy mihetsika zay ahoana rahalany tsy hitahita tsony tsy mihetsika izy manao an'io za raha ohatra ny tsy mahay mivavaka izany mihitsy fa tena zay ihany makamo anahy jerenao ny paoziny rehefa mivavaka tsy mihetsika za rahalahy le mamaky baiboly tena io na tena farany zavatra tsy vitako mihitsy antaninao izy rainao manana baiboly ary eo amin'ny telefony ina ny anton'izany zavatra zany efa tsy mihetsika izy efa tsy mihetsika tonga ao anaty fotoam-bavaka ihany izy fa tsy naray ninino satria izy tsy mifantoka ka tsy mihetsika manentana be le mpitary matsangano tanàna ho asany raha izy amin'io aya andaotsika andio any tombo le vao hitsakaty indray mana fotoana tomoko tena efa tsy mihetsika izy zay avy eo amin'izay mikipo ny masony rehefa mikipo ny masony tsy mahita zavatra tsara tsy fa inona ny hita maizina foana ny hita vao mijereny ihany mijereny ihany indray mijeren'le asafan'Andriamanitra zay rehetrarehetra jerena même couleur daholy antaninao izy olona kivy lava antaninao izy tsy mahita voninahitr'Andriamanitra mihitsy ny olona no miresaka ary ianao rahalahy tena sambatra ianao rahalahy ianao tena tonga aloha foana tena ianao mazoto be ianao mamonjy fotoam-bavaka izy amin'io tsy mahita an'izany akory fa dia tonga zararaha tonga izy dia mikipa ao fotsiny izy dia tsy mihetsika ao ny olona mahita hoe tena sorana ny tompo rahalahy fa ny olona tsisy matona vaty zany mihitsy atao amin'ity fiangonana ity fa ianao matona vaty tsy mampahery azy zany inge olona mandreraka inge valy io maizina foana ny zavatra hita sambatra kosa ianao rahalahy fa aloha tsy atao rahalahy foana sambatra kosa ianao raha nabavy fa mananjanaka tonga mivavaka tsy tena ankizy reny tonga mivavaka fotsiny manahirany reny maizina foana ny zavatra hita tokony tonga saintsika aiza ny jirotsika verina amin'i Jesosy foantsika tsy solution hafa fa fenona rehetrarehetra ao amin'i Jesosy mipetraka eo amin'ny toerany ve fanaovan-jironao sa inona le mampamaizina daholo ny zavatra rehetra oetina nary amin'ny fiangonana any tsy le ao ankezy minakanina foana le ao oetina ary amin'ny fiangonana mitsangana dia mipetraka maka leo oetina ary tsy hita mihitsy zay anaovana azy fa maizina foana androany Jesosy mamangy ianao mifova ianao sa mbola matory ary ny sofina ty sofina ty koa sofim-panandry satsika fa tsy hoe hito le mikopaka be hito mbola maheno an' Jesosy ve ny atao hoe maheno an' Jesosy tsy hoe maheno toroteny ny olona rehetrarehetra afaka aheno toroteny daholo fa tsisy nininona miova ny olona rehetrarehetra afaka mihaino toroteny dia maheno le mampime dia samy kakakaka eto le mahafinaritra samy maheno an'izay daholo fa le sofina resantsika eto le sofim-panahy rehefa maheno fanahintsika dia mahazo aina izy satria ny tenin'Andriamanitra dia aina rehefa maheno ny sofim-panahintsika dia voky ny fanahintsika satria ny feo an'Andriamanitra dia sakafo rehefa maheno ny sofintsika dia mahazo tsilon-dalana isika satria ny tenin'Andriamanitra dia fanilo sy fanazavana zay ny atao hoe maheno le sofina fa rehefa tsy maheno ny sofim-panahintsika io na iza mitoroteny eo na iza hitsangana eo na iza na diakona io na katekista eo na paster io na tsy fantatro tsony na bisopy io mitovy foana mitovy amin'ny fahen'ny olona rehetrarehetra androany Jesosy tia andraitratsika hoe aina ho an'izay mahazo azy ny feoany mbola heninao ve zany aina ho an'izay mahazo azy zany mbola heninao ve le tenin'Andriamanitra mitondra fahasalamana
mbola ianao ve le tenin'Andriamanitra mitondra fananganana fa manangana ho andreraka izy ary ny kelikely hery omeny hery be. Ny olona miaina ao anatin'izany lalasana bavina atao hoe ao anatina fifoazam-panahy izy. Tsy vitany hoe nateraka indray fa misy nateraka indray hafahafa be na mijery azy any. Fantaniny ao am-piangonana converti hono izy tsy fantatro satria tsisy vokatra mihitsy. Ny antom-pisiany saky ty hoe mila mifotsika satria natao avokatra isika. Raha mamely totondry izahay ozy ny tenin'ny Paoly apôstôly, tsy mamely rivotra, tsy manao demosy fotsiny atao daholo ty rehetrarehetra ty. Reny atao hoe mamely rivotra. Fa raha mamely totondry izahay ozy izy, tena tonga dia mivoto mihitsy. Vaky ny vavany, vaky ny oriny, tonga dia mipetrika amin'ny torina ary mihitsy. Zany zavatra zany no tiany Jesosy iainantsika. Satria tsika dia miara-mila tsara, manao izay hafalan'ilay miantso antsika. Tsy hanao izay hafalin'ny ty patro mampibebe ty. Izao indray ny ilaiko. Ianao tokony efa hiova tôbila amin'izay. Raha mahasoa ny tompo moa ka maninona fa ny etretra sao dia lasa tsy vavaka tsoa fa dia anentsika kabare sy ny karazany ery hoe tsika efa tahidy Jesosy tsika dia va mila avoaka ty fitahidy ty fa tsy ahotrohotrika fotsiny ao. Dia le famoahana an'ilay izy hoentina manentsika n'ity rehetrarehetra ty. Rehefa tonga amin'izay ny ilana ilay izy amin'ny asana ka ilay izy ange mbola simba nefa tsy tiany ho ampiasaina ao amin'ny asan'ny tompo ilay izy fa tengena ny rirana sady reny mabesatra be amin'ilay izy ngeza be. Aloha izay menakavy azy izay menakavy any. Tsy zavatra ohatran'izany. Fa sika raha lasaina bavy manana modely tsika. Iza modely tsika? Raha vao tsy mijery azy tsika na dia ino foa fotsiny azy hoe mba hanandrana tsy hijery. Ohatran'ilay vao mianatra mitondra bisikileta ireny manko tsika eo anatrehan'ny tompo. Dia raha vao ohatran'ny tazomina aloha tazomina ampianarina mitondra bisikileta dia tazomina. Tsy ato amin'ilay tongotra ho amin'ny maso fa ary aloha maso ary aloha maso. Vao mandeha kely tsisy 2 metatra dia efa miverina ato indray. Ohatran'izany ilay mianatra bisikileta tsy haiko raha efa nisy nianatra nareo. Zahako ohatr'izany. Dia ny zavatra mampatahotra anahy koa dia ilay enjera ohatra izao sy ilay enjera ohatra izao dia ilay izy voizina dia avy eo mienjera. Any foana ny fatohako. Tamin'ny fotoana anankiray rehefa tsy mijery an'izay tsony ahako fa mijery any aloha dia lasa nahay ahako. Ny fomba nianarako an'ilay izy mandeha mijery fidinana ahako. Rehefa mahazo fidinana iny ahako dia mijery any aloha sisa ny ataoko. Rehefa zatra fidinana amin'izay ahako hianatra an'ilay ivohy amin'izay ny enjera taloka satria taiza ny masoko. Dia ohatran'izany ihany koa tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy. Indraindray rehefa adinidinitsika hoe tsy efa haiko ilay mivavaka atao an'izao dia misaotra an'i Jesosy dia avy misaotra an'i Jesosy dia mifono dia avy mifono dia mangataka ho an'ny hafa. Dia lasa amin'izay manao routine ohatran'izay. Dia avy eo amin'izay rehefa tojo ady mafy, tojo zavatra manahirana, tojo zavatra tsy takatry ny saina. Jery ato tapoka dia ny karamo ohatra zaho moka tsy mahay mivavaka. Vita ihany ilay fotoam-bavaka dia tsy hitako mihitsy izay tenenina fa ilay ady ery ihany tena malavisatra azy saiko. Hoe toam-bavaka ranadahy. Hoe toam-bavaka rahalahy. Androany Jesosy te ampitodika ny sainao. Tsy ao amin'ilay tongotra ao ny jereny fa aiza ny jereny? Ao amin'i Jesosy irery ihany. Tahaka an'ilay menarana varana rehefa mijery an'i Jesosy dia velona. Amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana, na miadana ianao, na mandalo tany miadana, na kiritrana ny Jordana, aiza ny maso, ao amin'i Jesosy ihany. Izy ihany no herintsika, izy ihany ny fatanjahantsika, izy ihany ny zavatra rehetra. Indraindray ihany koa rehefa manompo an'Andriamanitra isika dia misy fikorontanana eo amin'ny fiainana. Dia ny zavatra tonga dia ao anatin'ny saina voalohany. Sao dia ilay izaho tsy namonjy fotoam-bavaka. Sao dia izaho ilay tsy nanao an'izao. Sao dia ilay anana nataoko taloha dia tsy nataoko intsony amin'izao. Tonga dia izay ny hazakazahana. Izany efa tsy tapaka namonjy fotoam-bavaka. Fa hoana ary toa tsy miova ihany ilay izy. Izay mivady ary efa tena tsy tadidiko intsony hoe tamin'ny oviana ary izay niady farany. Fa ohatran'ny mbola tsy hitako ihany. Inona ihany ary
sao dia mba tsy zanak'Andriamanitra kosa ary ahy. Tonga amin'ny fanamelohan-tena amin'izay rehefa tsy iza ny jerena, rehefa tsy Jesosy. Ninona zavatra mikorotana rehefa tsy mety amin'ny fiainam-panahy, Jesosy ny jerena. Izay ny atao hoe fifoazana, fiverenana mibanjina an' Jesosy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy 3:2 fantatry ny asanao, haiko hatramin'ny paosiko, halanao ny Nikolaita, azao ihany koa ianao tsy tia an'ireny olona manondratsondrana mijangajanga sy ny sisy ireny, fa tena maharitra ianao na fahoriana na inona na inona, kanefa izao tsy jery an' Jesosy ianao. Niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Ny fitiavana voalohany dia isika ilay mifikitra amin'ny Jesosy, isika ilay mijery an' Jesosy, isika ilay manahaka an' Jesosy, fa tsy isika manao asa fanompona be dia be fotsiny. Rehefa manao asa fanompona be dia be angesika dia tsy hoe izany akory ny atao hoe mifo e. Reny aloha tena mifo e, ataony daholo azy ty rehetrarehetra ty, zany ka tena mifo. Nefa izy amin'io manao fotsiny fa ao anatina mikibo be fotsiny. Makarindra e, atsindray hoany nanontaniana hoe nanao nisy tany, izy ary mikiboka sady mareny fa nandeha ny tongony izay indray na hafa n'ilay izy. Ahoana mikipy dia natory tsy naheno ny sofiny fa nandeha ny tongony, gaga daholo ny ray tanàna. Toromaso ara-panahy zany. Raha raisitsika ranofo ilay izy dia mampime, fa zava-misy zany. Vovonjy daholo atalata. Izy aloha tena mazoto. Tonga indray izy larobia, eo koa izy zoma. Raha mbola misy koa andavanandro, eo koa izy. Fa rehefa tonga ny partage, aiza tonga ny ady mafy, tonga ny zavatra ilana anazy, tsy hita daholo izao rehetrarehetra. Fotoana hifoazantsika izao, mitsangana amin'ny maty. Ho anareo izay matory, mifoaza izay matory, mitsangana amin'ny maty fa ampazavanao Kristy. Ny ampazavain Kristy foana ny tanjontsika amin'ny fiarahana aminy. Ina ny tanjontsika? No hazavain Kristy. Resaon'izany akaikinao raha mitady atory izy. Tsisy tady atory saorana amin'ny tompo. No hazavain Kristy. Zay foana ny tanjontsika. Tonga androany alahady, ina ny etahitantsika? No hazavain Kristy. Tonga ny alatsinainy, tsy mitady zavatra fa no hazavain Kristy. Tonga indray ny atalata, larobia, lakamisy, zoma, ninona zavatra mitranga. Raha miray amiko ianareo dia mamo be, fa raha misaraka amiko ianareo, tonga daholo tsy fatoriana sy tsy fahavitana ninona rehetrarehetra sy vokatra ratsy rehetrarehetra ty. Raha lasaina bavy, amaraparana ny tenin'Andriamanitra tsika. Jesosy tia atsika matory, fa ny tiany Jesosy dia isika miambina. Rehefa miambina tsika dia ho faly izy mahita atsika. Ny fiambenana dia tsy mijanona fotsiny hoe efa nateraka indray dia izay. Marina fa izay teboka voalohany rehefa miambina. Sao ianao atao daholo ty rehetrarehetra ty, atao daholo ty rehetrarehetra ty, ohatran'ilay mpanala fanadinana. Fa sur 20 daholo ny rehetrarehetra. Ohatrany amin'ny EPS raha tena izy matanja be indrindra, ohatry ny omby. Tanjakomby zany ozy izy ny olona mijery azy. Kanefa izy kaiky tsy nisoratra anarana akory ao anatin'ilay tantara. Tonga ny résultat jerena, sady mangovotra. Tsy hita tao ilay izy. Antanina amin'izay, fa hainao nga soratra anarana sa tsy soratra anarana. Eo amin'izay, angamba moa misy an'izany. Fiambenana voalohany, efa velona ao anatinao ve Jesosy? Rehefa velona ao anatinao Jesosy, fiambenana faharoa, miara-miaina ve nareo? Sa hoe velona ty izy fa tsy haiko e. Dia tonga ho azy zavatra rehetrarehetra. Ao anaty sambo ao ihany izy fa vao mitady kofokofoka, maty ry aloha Jesosy, hainay io, hainay io. Rivotra hitan'i Jesosy ilay rivotra somary anona fa miverina ihany io avy eo, miverina ihany. Matry, ampatoriana ihany Jesosy. Meratsy ihany mitendra raha, efa manomboka manao sarina horera le alon-dranomasina. Atao ohatran'izao John, Jakoba, lehilahy atao alina fa ohatrany tsy menjana tsara ny tadinao ry Petere. Jesosy amin'io, le ondan'i Jesosy raha lahy amboary kely fa ohatra sao dia taitra eo io.
tady ampiasa fahaizana foana Jesosy androany te hampatsiahy antsika izy rery any avy alao izy ny mpamily ny fiainantsika avy alao izy velona avy alao izy hiasa ny anjarantsika dia miray aminy fanerasera aminy tsy manaiky mihitsy Jakoba ny teny hoe tsy hamelako anao raha tsy mitahy aho tsy hoe kory hoe mitahy ny fidiram-bolanay sy ny fahasalamana sy ny zahoanay sy ny zahoanay ny atao hoe tsy hamelako ianao Jesosy fa ny atao hoe tsy hamelako ianao Jesosy raha tsy hainko ianao mamelombelona amin'ny foko tsy hamelako ianao Jesosy raha tsy hainko ianao miresaka amiko tsy hamelako ianao Jesosy raha tsy hitako ny asanao eo amin'ny fiainako tsy hamelako ianao Jesosy raha tsy mampihetsika ny fiainam-panahiko fa rehefa hamelantsika foana izy na mikibo maso na tsy mahetsika tsony na efa voan'ny crampe tanteraka maso fotsiny sisa dia mbola oko izao Jesosy fa za manana fiadanam-po izy amin'io efa miratsy tare ihany manana fiadanam-po aka androany Jesosy miteny aminao izy rery ihany amen ao tsika hitsangana dia hisaotra ny tompo androany sy zavatra voarainao dia resao amin'i Jesosy raha misy fifoazana tokony atao fanoloran-tena tokony apetraka eo amin'ny toerana fivony fanoloran-tena tokony alefa amin'ny tokony ho izy resao amin'i Jesosy zany androany tsy natao hitsitsitsany ny tenantsika isika fa tsy tompony ty tenantsika ty isika fa olom-bovidy isika no zany atolory an' Jesosy ny zavatra rehetra omeo azy ny mombanao rehetra omeo azy ny fonao ny sainao ny androm-piainanao rehetra ary io fiainam-panahinao io aza tedavana hevitra rery amin'ny herin'ny tenanao avy alao izy hanoro hevitra avy alao izy hanoro lalana avy alao izy hanazava Jesosy eo androany zay misaotra ny amin'ny teny zay nomena ho anay misaotra ny amin'ny asanao any anatin'ny fonay mampatsiahy anay mampafantatra anay ny toerana tokony isy anay fa tsy natao ao anatina toromaso izahay tsy natao hiaina ao anatina fiainana fahafatesana izahay ka tsy afaka hihetsika anao na ino fa natsony izahay ho miara-mila tsara anao anao zay hafaly anao tsy fidy tany edivana na sarotra namora dia ho vonona foana mandrakariva ho tsara famindra ho tsara fandeha tsy hembotra na amin'inona na amin'inona vonona amin'izay rehetra ny rahanao sy amin'izay niantsonao ongoto izay rehetrarehetra tsy avy aminao Jesosy ongoto izay rehetrarehetra tsy namboleny tananao any anatinay ihany fa anao izahay olona nalainao any tenanao no zany dia ilazy izay fa tsy manana hafa tompony izahay afa-tsy anao rery ihany aza vela hanompo ny tahotra izahay aza vela hanompo ny fahalemenay izahay ka angatakandro foana hoe ka zay ange matahotra zay ange zao zay ange malemy zay ange mora reraka sy ny sisiny fa tareo izay hibanjina n'le rainay lehilahy mahery hibanjina n'le rainay nandresy ny zavatra rehetra hibanjina n'le rainay izay tsy nitady ny hafaly ny tena izany Jesosy asandratry ny tananay ho anao Jesosy mpanjakanay
Ninina zavatra iainana, ninina zavatra hatrehany, ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainany. Aza vela hitady tany malemy anorenam-pangady izy fa hovonona amin'ny zavatra rehetra. Mitombavaka izy mba hahery, mba hifo. Ninina zavatra mampatory azy. Mitombavaka izy ho ahita an' Jesosy, aheno an' Jesosy. Ho tafahetsika ho vonona amin'ny zavatra rehetra. Ampifaly ilay niantso azy sy mifidy azy. Jesosy mivavaka izy ho andralasy anabavy rehetra, ho amin'ny mpiara-miasa rehetra. Niza niza tonga eto, niza niza ao anatiny mpanaraka ao anatiny tambazotra ihany koa. Mangataka izahay Jesosy. Ianao anangana, ianao anoha, ianao ampahery, ampifo, ampatanjaka. Ho tena ho miaramila tsara. Anao zay afaly ilay niantso azy. Ka rehefa tonga izy dia ilaza anao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifaliana. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Misaotra Jesosy. Matoky ny fitiavanao zay. Mino ny asanao zay, mino ny fanangananao tsiraray avy zay. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Tsy manana hafa tompoka fa tsy ateriko anao misaotrako. Raha maniry ary bavaka aminay ianao
dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava Sotoko.